La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. No mafisina ireo pekady napetraka entina miadiny kere sy ny tsy fanjaritsakafo any atsimon'ny nosy tsy maintsy hafaingana ny fanampiana ireo mpiray-tanindrazana ho ny mpiara-ministra lehibe ny gouvernemanta nandritra ny fandalovany taom-bovombe androy. Mpianatra iray no maty maherin'ny empolo ny tsy manan-kelo fa navokatry ny aitrano miseho tamin'ny tranon'ny mpianatra eo anivon'ny université Antsiranana alina. Court-circuit no nahatonga ny firehetana araka ny vaovao azo. Maresika iraisam-pirenena nroso tamin'ny fanjatsaham-bato amin'ny fifidianana filoam-pirenena ihany koa zareo Burkina Faso androany nateo azy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny krizy any an-toerana. Nenten'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika minazanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanambotsika ny vaovao no mafisina ireo pekady entina miady amin'ny kere sy ny tsy fanjaritsakafo any atsimon'ny nosy. Tsy maintsy hafaingana ny fanampiana ireo mpiray-tanindrazana ho ny Prime-ministra lehibe ny gouvernemanta Andriatsilavo. Napetraka ao amin'ny trano malalaky ny governoran'ny faritra Androy ny Centre de Coordination Opérationnelle Régionale izay ifandrimbonana ireo ratsamangaka rehetra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana hiadina amin'ny kere. Io ihany koa ny fananganana ny Centre de Coordination isaky ny commune ahafana mahazo vaovao aingana sy marim-pototra. Manoloan'izany namafy ny ministry ny fiarovam-pirenena fa efa nanaingana izy malasa teo ireo miaramila miisa 50 anampy ireo 777 efa namperinasa any an-toerana anafainganana ny fanampiana ireo mpiray-tanindrazana. Hojerena manokana ary tadiavana vahaolana ao anaty fotoana fohy ihany koa ny olany rano fisotro madio any an-toerana. Isan'izany ohatra ny fanampiana isa ireo camion citerne. Sapo sy hita fa mikaikiaiky ny olona tsy manana rano fisotro madio zany. Dikan'izany tsy maintsy ampitsika ny camion. Raha ohatra ka tsy mita camion citerne atsika dia tsy maintsy mampiasa camion plateau. Zay dia ampitsika ohatra nantsiorombe zao dia camion anankiray ihany ny zoromasera no mandeha. Ny camion anankiray zany mbola mila tadiavana pièce de rechange fa tsika tsy afaka miandra an'izany fa dia tsy maintsy mijery camion plateau tsika tondratsika rano ohatra n'izany koa ny any amin'ny Anbelo ohatra zany ny eto zany misy organisation tsy maintsy apetraka antsika aingana dia aingana amin'ny fitondrana rano fisotro madio ho antonona izay tena sahirana satria tena maina ny tany. Ankoatra ny fanampiana isa ireo camion citerne izay vahaolana fohy ezaka no jerena ihany koa Vaovao sy Mandrare. Mahakasika ny hoe aiza tokoa ny source de départ ny Vaovao dia mba manana hevitra mazava atsika ny amin'izay hoe ohatra zao mety laminasa ataotsika ho anatin'ny tetikasa vaovao itondratsika zany rano zany. Taoriny ny fijerena sy fametrahana toromarika ao Vaovao. Nisy ihany koa ny fijerenan'ny toerana ao Ivaona, toerana hanaovana forazin'ny rano ho tsinjaraina ao amin'ny vahoaka. Ao Anjamahavelona kosa no ijerenan'ny lafy ny fambolena entina anampiana ireo mpiray-tanindrazana. Mpianatra iray no maty maherin'ny empolo ny tsy manan-kelo fa navokatry ny trano niseho tao an-tranon'ny mpianatra ao amin'ny université Antsiranana alina. Court-circuit no nahatonga ny firehetana araka ny vaovao azo. Henri Florio. Araka ny fampitam-baovao avy ao anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, mahay omaly sasakalina ny trano fonenan'ireo mpianatra eo anivon'ny université any Antsiranana. Mpianatra iray ihany koa no namono aina nandritra izany, izay tovolahy 7 taona avy any Marivato Andapa, faritra Sava. Araka ny loharanom-baovao, court-circuit no niangan'ny loza ka namoizana ity mpianatra iray ity ary misy saroro naratra mafy. Maherin'ny 80 ireo mpianatra tsy manan-kelofana ary maro ny fahasimban'ny fitaovana sy ny fotodrafitrasany seho nandritra ity fahamaizana ity. Andro atolakanto teo, nisy ny fanampiana vonjy-maika natolotra ireo mpianatra niarambona ireo avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny ministerin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Takiany lalàna eto Madagasikara ny fanaovana fanambaram-pananana ho an'ny ireo olom-boafidy sy olom-boatedry isa-tsokajiny ho an'ny solombavam-boaka. 5 ireo tsy mbola navita izany. Henri Florio. Ireo taona mahery taorian'ny navoafidy ireo solombavam-bahoaka mbola misy ireo mpikambana eo anivon'ity any mpanjakana mpanao lalàna ity
no tsy mbola nahavita ny fanambaram-pananany eo anivon'ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Araka ny taritra avy eo anivon'ny komisiona misahana izany, solombavambahoaka misa 12 amin'ireo 120 hatreto no efa navita izany hatramin'ny ity androany ity. Araka izany, mbola misy solombavambahoaka misa 50 no tsy mbola nahavita ny fanambaram-pananana izany hatreto eo anivon'ny ACC. Azo ambara fa netombo ihany io taremarika ny solombavambahoaka natanteraka ny adidiny io. Raha tsy ivona teo aloha teo, misa 50 ireo efa nanao ny fanambaram-pananana, ary izao tafiakatra 12 izao. Araka ny lalàna, 80 andro aoriany nandraisan'izy ireo ny fahefana ma solombavambahoaka azy no tokony nanatanteraka io fanambaram-pananana ireo solombavambahoaka ireo entina iadiana amin'ny kolikoly. Ireto solombavambahoaka ireto raha ny fantatra izay nanomboka nandray ny fahefana ny 7 volana Jolay tamin'ny taona 2013. Araka ny voalaza ao amin'ny andininy 2 sy 3 ao anatin'ny lalàna 12 tsipika 20 mahakasika ny ady amin'ny kolikoly, ny fanaovana ny fanambaram-pananana dia tsy maintsy atao 3 volana farafahatarany amin'ny fotoana na alany na ihany koa ny fotoana na voatendry ny olona iray ary avoazana isaky ny 2 taona ny fanaovana izany. Raha ny lalàna hatrany ao amin'ny andininy 720 amin'ny fehezan-dalàna famaizana, sazy miatra 9 bolana hatramin'ny 5 taona ny tsy fanatanterana ny fanambaram-pananana. Eo ihany koa ny 10 tapitrisa ariary hatramin'ny 70 tapitrisa ariary. Lafimavao hafa kosa indray dia isan'ireo firenena ahitana tahafahafatesana eo am-piterahana ambony Madagasikara. Nandritra ny tatitry ny Fonds des Nations Unies pour la Population nambaran'izy ireo fa misy ny fanamafisana tsy maintsy ho raisina miantarandriana evo. Eto Madagasikara mandrina ny 427 ny isan'ireo vehivavy maty eo am-piterahana ho an'ny fiterahana mahomby misy etsy. Ambony io io oharina amin'ny firenena hafa, ny any Inde ohatra mandrina ny 570 ny isan'ireo vehivavy maty eo am-piterahana ho an'ny fiterahana mahomby misy etsy. Comore mandrina ny 570, Gabon 50. Tokony atao laharam-pahamehana manoloana io ny ady ho fanafoanana izany. Araka ny tatitry ny UNFPA na ny Fonds des Nations Unies pour la Population, tanjona hatramin'ny taona 2024 ny anahenany io isa io ho an'i Madagasikara ho 230. Teboka maro no ahafana manatratra izany, eo ny fampiroboroboana ny fanentanana sy fandrindram-piterahana, fampafantarana ny tanora mikasika ny tokony ilaina sy tokony ho fantatra rehetra, fampitomboana ny tany fandraisana ny tanana ny eo amin'ny lafin'ny fahasalamana, ny zo ara-pananahana sy ny fiterahana. Voasokajy ho faritra mando anatin'ny lisitra ramsara ny alaonko ao anelin-drano ambaro izay ao amorontsiraka avaratra andrefany Madagasikara. Ahitana zava-maniry sy biby izay tsy fahita any amin'ny toerana gaeton Andriatsilava. Nosokajiana ho isan'ireo faritra mando anatin'ny lisitra ramsara ny alaonko ao amin'ny elon-dranon'ambaro izay ao amin'ny morontsiraka avaratra andrefany Madagasikara, manamorona ny canal de Mozambique eo anelanelan'ny Nosy Faly sy ny Port Saint-Louis no ahitana azy. Velara-tany 4,5 hektara no misy azy, ary ahitana karazan-java-manan'aina maro toy ny zava-maniry sy ny biby izay tsy fahita raha tsy ao an-toerana ihany, ary ahina ho lany tamingana ny akamarony amin'izao fotoana. Azy manokana ary tsy hita raha tsy ao aminy ihany ohatra ny 470 amin'ireo karazam-borona, miisa 750 hita ao amin'ny elon-dranon'ambaro. Maro amin'izy ireo ihany koa no ahina ho lany tamingana amin'izao fotoana. Isan'izany ny ankoay, ny héron de Humblot, ny fiandry voditatatra, ny sarcelle de Bernier ary ny vanga de Vandame. Itoeran'ny varika ihany koa ity elon-drano ity, isan'izany ny lémur noir, ny apalémur gris occidental ary ny microcèbe de Sambrano. Tsy latsa-danja ihany koa ireo karaza-trondro toy ny mâchoiron malgasy, ny sardinelle queue noire sy ny poisson vert de commerçant. Mampiavaka ity elon-drano ity ny alaonko izay misy karazany roa, ny avicenia marina sy ny soneratia alba. Ny onko no miantoka ny fiveloman'ireo ponina ifotony. Avy aminy no ipoiran'ny trondro. Izy ihany koa no mamatsy rano ho an'ny fambolena sy ampiasain'ireo ponina. Ny onko ihany koa no miazona ny karbonina betsaka ary manampy amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro, noho izy miaro ny sisitany avy amin'ny fiakaran'ny ranomasina sy ny loza voajanahary. Entanina trany araka izany ny tsirairay, iaro ny tontolo iainana. Raha miampy ity elon-dranon'ambaro ity, mitotaly 707 sy 100 sy roa tapitrisa hektara zany ankehitriny ny velaran'ny faritra mando misy eto Madagasikara.
Mahakasika ny antotanisany Covid-19 kosa indray dia miisa 1.3 ireo tranga vaovao coronavirus eto Madagasikara ny 4 hatramin'ny 7 ny volana Novembre lasa teo. Miampiray no namony ainy ary miisa 5.20 ireo sitrana soamantsara. Mahakasika ny fividianana kosa indray dia manana asoro-dalana ho amin'ny fampandrosoana eny fotony kandida laharana voalohany ho an'ny Tomasina izay natolotry ny antoko malagasy miaramiangy ho ny ben'ny tanàna iray ao amin'ny distrikany Vatomandry eto Andriatsilavo. Mitohy hatrany ny fampelezan-kevitra ho an'ny fividianana izay oloholon'ny Madagasikara ho an'ny distrikany Vatomandry manokana. Resy lahatra ireo ben'ny tanàna fa manana asoro-dalana ho an'ny fampandrosoana eny fotony ny kandida natolotry ny antoko malagasy miaramiangy. Anisan'izany ohatra ny fanolorana teto-dalàna toro-dalàna ho volavolaina mba mezana karama fa tsy tambo karama ho an'ireo filakevitry ny commune izay vesatra lehibe ho an'ny commune hatramin'izay nefa ho mbofidy izy ireo. Ka eto izany dia heverinay fa ny atoko MMM raha nametraka ny kandida dia tsy nametraka fotsiny hoe vidio fa manana ireo kandida izay azo antoka fa tena anatanteraka ny didy aman'andraikitra amin'izay mampiay tanteraka ny volomboka tsy raha-pahefaina izay. Ka eto ny tegnanay moa izany dia mitaona antsika namana mpifidy vaventy mba hifidy ny kandida izay listy natolotry ny antoko MMM. Fa matsapa koa izay efa ny antoko MMM dia mametraka tsara ary afaka miaro antsika conseiller sy ny ben'ny tanàna ary miaro ny zontsika ao amin'ny vondrom-boka tsy njaram-pahefana. Ka izany no mahatonga anay ary ny tenanay moa dia indépendant ary tena resy lahatra amin'izany targetra izay ivoizin'ny antoko MMM zany. Tsy tokony isy ny tahotra amin'ny fandrotsahana ny safidinao hoy ity ben'ny tanàna avy ao amin'ny komuna ny Renana distrikany Vatomandry ity, izay sady nanentana ihany koa ireo mpifidy vaventy hifidy ny kandida atolotry ny malagasy miaramiangy. Irina inika no ampiasaintsika ny amin'ny fotoana io. Misy moa ny miayay ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina hoe ary misy koa ny hery famoretana hoe tsy maintsy mifidy an'izao tsy maintsy mifidy an'izao. Tsisy tokony atahorantsika zany fa irina anankiray monja isaky ny distrika no ampiasaina amin'ny fotoana io. Tsisy olona mahita hoe inona no narotsaka anao tao fa anao ihany no mafantatra ny safidinao. Ka tsy tokony iayay atsika mpifidy maventy ary indrindrandrindra moa fa atsika hoe mpifidy vaventy zany mahatsapa izay hofiditsika fa ny tegnanay manokana dia mampirisika atsika ny androtsaka ny listry ny MMM. Manana ny laharana voalohany ao amin'ny bilita tokana ny kandida oloholon'ny Madagasikara ao amin'ny faritanin'ny Tomasina izay natolotry ny malagasy miaramiangy ary rary ny Irina Sidonie no lohalisitra amin'izany. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay atatsika mahakasika ny fanamboarana sezabory eny amin'ny lalan'ny pirenena faharoa eo ihany koa ny sehampiariana ajono rehefa avy eo ary. Ao anatin'ny fankalazana ny fahazatoanany ny antenimeran'ny varitra sy ny indostria an'Antananarivo na ny chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo dia manasantsika rehetra anjifa ny vita malagasy ao amin'ny voatra 24 andiany fahavito. Isy valandresaka atrikasa fampiofanana ary fampionana amin'ny sampandraraha. Etsika varitra fampiratsiana ahitana ny vokatra malagasy amin'ny sehatra rehetra. Ny 5 ka hatramin'ny 9 volana Novembre ho avy izao atao eo amin'ny annexe CCIA Antanimena. Voatra vita malagasy miavaka. En route pour un avenir dynamique avec la 5G Ready Batelma. Le MESRS, la MCU et Telma vous présente le Salon de l'étudiant et de l'emploi du 23 au 25 novembre au Jardin d'Anous. Entrée libre pour diverses expositions, conférences et ateliers. Telma, Safid Koumaitz ou Malagasy. Veni, vovonana eketsika ny aina mendrika salama. Eny, ny fahazona rano fisotro madio, ny fanadiovana toy ny fampiasana kabone sy efitra fandroana madio, ny fidiovana toy ny fanasana tanana amin'ny savony izay mifanaraka sahaza ny toe-batany avokoa dia azo fototra ho amin'ny vehivavy na tanora
na nazy taona ny olona manana fahasembanana jambo kilemaina mona marenina zo amin'ny maha-olom-pirenena feno azy ireo fataro ary fa nitetika asa veni samy watered dia miasa amin'reto distrika manaraka reto Akazobe, Antsindrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Manjakandriana, Moramanga ary Tsirono Mandidy. Dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar, sous l'égide de la Fédération malagasse de motocyclisme, Bira Motoclub, Motoclub Mada, Likimoli et Trace Madagascar vous présentent l'événement Xinov Ambomala Time Attack 1.0. Le dimanche 29 novembre 2020, une course contre la montre de moto gros cylindrée sur plus de 4 km. Sponsor, ProSecurity, Blue Sky Hotel, partenaire média, Cool TV, boisson officielle, XXL. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Nahitana fiakarana tsy fandriam-pahalemana tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana raha ny fanazavana ireo tompona andraikitra tao aorianan'ny fahavakisany fonja tao Farafangana. Nisy ny fidinana ifotony nataon'ireo mpikambana vitsy tao anatin'ny gouvernemanta manoloana izany larana efso. Nidina ifotony nijery manokana ny lafiny tsy fandriam-pahalemana izay tsapa fa ny antombo indrindra tao aorian'ny fahavakisany fonja tao Farafangana ny ministry ny fiarovam-pirenena. Rajaivina mbola misy voafonja 12 tsy voasambotra ankehitriny taorian'ny fahavakisany fonja. Komuna maro no notsidihana tamin'izany fidinana ifotony izany. Ho fanaraha-maso sy fanadihadihana ny zava-misy ary fanomezany tokony vahoaka any an-toerana. Fantatrareo ny zavatra nitranga teto Farafangana tamin'ny fahavakisany fonja, mbola misy voafonja vitsivitsy izay mbola mirenireny manodididina any izay tsy maintsy ataontsika niezaka rehetra amerenan'izy ireo any ponja satria lasa manimba ny any amin'ny tontolon'ny fiarahamonina ary mety manakorotana ny saina amin'ny sy fandriam-pahalemana. Ka no zany antony zany indrindra dia tonga tokoa izay any mety marika mazava sy entitra ny tompona andraikitra amin'ny fitandrona amin'ny filaminana ifanometanana amin'ireo tompona andraikitra hafa any amin'ny fitsarana sy any amin'ny lavitany mba hanatanteraka any anatin'ny fotoana aingana ny tokony atao rehetra miarenantsika an'ireny voafonja reny ary amirenana ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritra vitsivitsy izay toerana vitsivitsy izay somary misy asandalo somary bogatra kely. Araka izany, akoatra ny fotodrafitrasa efa misy any an-toerana sy ireo miaramila izay mamitahiraka any an-toerana ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananana, misy ny paikady vaovao nambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena mandritra ny fivoriana ny arahany tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana, iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana, miainga amin'ny fametrahana tobi-tafika manakaiky ny vahoaka. Anisany efa nisitraka izany ny komuna iray izay efa vita tanteraka ny fanamboarana ny détachement spécial de sécurité na ny DSS. Trano andraisana vondron-tafika izay mahazaka vata miaramila miisa 20 mahery ary ahitana toby fametrahana fitaovam-piadiana. Atsangana ao Vangaindrano sy Vohipeno ihany koa ny DSS rano fanazavana ireo tompona andraikitra hatrany. Akoatra izany, nitondra fanampiana ho an'ireo olona trabona noho ny aitrano ny tranga ny voalohan'ny volana Novembre lasa teo ka naharavana trano mahery ny 20 ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny ministry ny asa sy ny asa mpanjakana izay ministry ampiainy ny faritra ka fianakaviana anjatona no nisitraka izany fanampiana izany. Antsika ny vaovao kosa indray dia anisan'ny asa tanana iveloman'ny fianakaviana maro eny amin'ny lalam-pirenena faharoa ny fanamboarana sezabory. Ny makasika izay indray nentina aminao anaty fanadihadiana manaraka ity ny Prinzery. Mampalaza iny lalam-pirenena faharoa iny ny sezabory na ny seza vita amin'ny rofia. Mazana lasa fanao voandalina ho an'ny fianakaviana izy ity. Amin'ny ankapobeny, saika manao ity asa ity avokoa ny ankabeazan'ireo mpianatra. Ao anatin'ny fokotany Antananambo, ao anatin'ny distrika ny Tomasina faharoa, rehefa fotoana ny tsy fianarana. Ho an'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra, mandritra ny fotoana tsy fianaran'ny mpianatra no anatanteran'izy ireo ny asa fambolena any an-tsaha. Ho an'ny fanamboarana sezabory manokana, akora voajanahary angonina sy vidiana maromaro eny amin'ny lalam-pirenena faharoa iny avokoa ny ankabeazana, andrafetana hazo toy ny hazo, ny rofia sy ny maro hafa. Maro amin'ireo mpianatra no afaka mividy ny fitaovam-pianarany sy manampy ireo ray aman-dreniny amin'ny fividanana sakafo, amin'ny alalan'ny asa tanana madiodio mandritra ny fotoana tsy fianarana.
amin'ny alalan'ny asatanana fanaovany ity sezaboly ity avokoa no anaovan'izy ireo izany. Iray amin'ireo ankizy mahavita miantoka ny fianarana madiodio amin'ny alalan'ity asa ity Larisa. Mivarotra sady manafo seza. Nareo ve nianatra manokana mahakasika an'io sa? Nampianarin'ny mamanay. Nareo zany mikarama sa nenareo mihitsy ilay asa? Nohon'ny mamanay. Manampy zay. Ano zao reto fitaovana ampiasainareo reto aiza daholo izay azahoana an'io? Le fiamboarana ananjy satria amiko le agnamboarana ananjy reto maniry dia mbola vidigno amin'olo, mbola lagna taolany dia atapy. Dia avakeo koa dia mbola mividy kakazo dia atrangana, arafitra. Dia zay avy amin'izay atafosina amin'izay. Dia le milon mividy tamatavy. Telo arivo le reka. Amin'ny ankapobeny, miara-miasa ny fianakaviana iray manontolo amin'ny fanaovana ny asa. Ao ny mandrafitra, ao ihany koa ny mandrary sy ny mivarotra azy eny amoron-dalana. Misy ihany koa ireo manafatra azy any Tomasina sy eto Antananarivo. Ireo mpandeha amin'ny lalam-pirenena faharoa eny no tena mpanjifa ny vokatra. Betsaka ny lafo fa saingy amin'ny vidiny ambany dia ambany raha ny fanazavana. Matetika zay misy mangalatra rehefa mivarotra andrariva dia ampidirina bonheur le seza. Nareo zao niany mety firy nefa lafonareo dia? Niany aloha zay mbola 12 lafony. 12? Dia fataonareo farafahabeny firy lafo agnatin'ny andro raiky? Rehefa tegna betsaka mpagnano vakansy miakatra akagny dia misy malafo 10 zay. Dia le vola azo atao ho anareo zao, ho anareo miasa eto ohatra hoe mahazo vola veto dia inona no tena ampiasana an'ilay vola? Vidianana an'ilay kakazo anambarana antony dia vidianana an'ilay rafidy ampanakarama olona manao antony. Rehefa mahazo tombombatra zay dia vidianana vary dia le tsy tombona kajiana vidianana an'ilay kakazo anambarana ananjy. Rehefa latsinainy katrazoma mokany zay mianatra dia regny ihany zareo rehefa miasa aketo. Rehefa andro sy fianarana zay nareo vao miasa eto? Ia. Dia ray aman-dreninareo ndraiky mandeha izy rehefa nareo eto? Mandeha miasa ankoraka. Mahalafo sezabory 10 eo ny mpivarotra iray raha tsara ny tsena. Amin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra ny fanazavana, izay mahabe mpandeha iny lalam-pirenena faharoa eny no tena mahabe mpividy ny entana. 300 ariary hatramin'ny 700 ariary ny tombobaritra azo amin'ny alalan'ny sezabory iray raha ny fanazavana hatrany. Ahafahana miavitra amin'ny fiainana ny sehatry ny jony rehefa ainy mifehy azy raha ny fanazavana azo tany ampisehatra iray 70 taona ny maro izay ny tenany izay niasa taman'olona teo aloha ary mampiasa olona indray ankehitriny io na saina. 30 taona izay no niseharan'ny vavy Bertrand tamin'ny fanjonona. Tany ambolohany niasa taman'olona ny tenany noho ny tsy fananana lakana sy ireo fitaovam-panjonona. Noho ny fikirizana sy ny fananana viana anatratrarana tanjona, nivadika ny rasa ankehitriny ka izy indray no mampiasa olona sy mampanofa fitaovana. Za mipetraka Nosy eto Alabaty tegna tafiagnana izy fiasana izy. Tamin'ny voalohany za miasa niaraka tamin'ny namagna hafa zegny. Za tafara zegny za zegny namorogny naka zegny manoka. Za namorogny naka zabako nangala olo zaho niaraka taminaka. Miaraka namako miaraka miasa zegny. Nangala olo efatra karaha izy zegny za. Niasa togno mahay mandeha nentombo zegny le matériel iasako. Izy tombo zegny za nangala olo narinaro koa zegny za zegny. Za nanagna za nanagna lakaraiky. Nanagna namondro. Para za nanagna ninaka personnel nanagna raiky. Para za nanagna roy. Fa nanagna roy zegny nangala olo narinaro koa zegny za. Miasa taminaka zegny miara-miasa aminaka zegny. Misy fotoana mamaro ny trondro raha ny fanazavany ary amin'iny no manararaotra manangom-bola sy manao tahiry hitsinjovana ny vody andromerika. Ary ny tegna be aminany zegny tsy fisiany zegny tegna be par rapport ny fisiany. Amin'ny fotoanan'izy misy zegny afaka zegny anao zegny manangona vola ao an-trano.
ary izy ty tsy voatery hoe ke niany zay mahazo 500 000 amare zay ma tsy voatery karaha zegny amin'ny fotoanan'izy misy fa arakaraka zegny le fahazahoanao zegny ahafahanao zegny mahazo vola bebe kokoa. Misy fotoagna zay marigny misy mirasa 1 million par tête isaka olo fa za tompy zegny mampiasa roa zegny za mahazo apara aroe satria zegny za tompony matelinaka mahazo aiky plus que za miasa zegny mahazo aroe zegny za ry namako zegny mahazo araikaraiky. Namarana ny vavy Bertrand ny tafatafa ny fanaovana taminy hoe eo amin'ny fiainana ilaina ny manana tarigetra hoy izy ary atao laharam-pameana trano ny fanatanterahana izany na misy aza ny sampona mitranga tsy atao sakana tsy androsona izany. Nafana ny lanonana teny amin'ny Coliseum Antsonjobe tamin'ity androany ity izay niarahana tamin'ny mpanakanto vahiny sy mpanakanto malagasy lamina amin'ny ankapobeny ny teny antoerana rao ary ny sombony tamin'izany. Oh, you guys are awesome! Jerusalem, I can't hear you. Thank you so much, Madagascar! Trangam-piarahamonina kosa indray dia voasambotra ny polisy misana ny ady amin'ny zava-mahadomela ny vehivavy iray mpamingady rongony eny Ambohimanarina. Atratra niaraka tamin'izany ihany koa ny ambina rongony milanja 9 kilao io na saina. Vehivavy iray 7 taona no voasambotry ny polisy misana ny ady amin'ny zava-mahadomelina na ny stup omaly tokony ho tamin'ny 9 maraina. Teny Ambohimanarina no natratrarana azy ary mivarotra sy mamongady rongony eto Andrenivohitra ity ramatoa ity araky ny fanadihadiana natao taminy. Hita nandritra ny fisavana nataon'ny mpitandro ny filaminana ny rongony milanja 9 kilao sy 100 grama. Raha ny fanadihadiana hatrany avy any atsimo ireto rongony ireto ka isaky ny 2 herinandro izy no mahatonga rongony. Misy lehilahy iray manatitra izany eo aminy ka vidiana 2 hetsy ariary ny iray gony raha ny fanazavana. Efa nigadra teny amin'ny fonjana Tanomora noho ny resaka famarotana rongony ihany koa ity ramatoa ity noho izao voasambotra izao indray. Zay vadiantsika maresaka iraisam-pirenena. Nirosy tamin'ny fanjatsahabato amin'ny fifidianana filoham-pirenena ihany koa ndry zareo any Burkina Faso tamin'ity androany ity. Nateo aza ny tsy fandriam-pahalemana sy ny krizy politika any antoerana fanadina. Fifidianana miisa 2 no tanterahana androany any Burkina Faso, ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka. Azo lazaina ho ny lamina ihany ny tapakandro maraina nateo aza ny aya maro manoloana ny krizy politika sy ny tsy fandriam-pahalemana. Atreto nijanona ho fandrahonana ihany ilay nambara ny jihadiste amin'ny fanakorontanana ity fifidianana ity. Isan'ny ampiavaka ity fifidianana ity ihany koa ny fiombona-kevitra ireo mpanohitra izay nilaza fa ivondrona ary anohana amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Raha ny taremarika misa 9 faingody mitapitrisa ireo mpifidy tokony anio ny safidy ny androany saingy ny ray ampadimin'io tsy ho afaka anatanteraka izany noho ny tsy fahafehezan'ny fanjakana ny fandriam-pahalemana toy ny any amin'ny faritra avaratra sy atsinanana izay anjakany jihadiste tantanteraka ary arenesana herisetra saika isanandro. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity androany ity angasany ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.